Salut izy daholo ny vidéo androany momba ny malagasy mandeha ski na hoe maizina mandeha ski. Hiver moa zany andro aty amindafy ndraika dia mandeha ski daholo ny olombelona dia mba mandeha koa raha malagasy cette fois-ci. Ny présentation ny akanjo entinany zany tena anton'ity vidéo ty inavy ny entinany satria indraindray somary sarotsarotra no raha mbola tsy nanao ski mihitsy ianao dia andeha hanao ski. Dia ny amboniny misy telo sosiny, 3 couches ny amboniny misy ny sous-couche na ohatr'izao zany ohatran'ny sous-pull zany izy zany tena marina aminy. Voilà, eo amin'ny 10€. Dia avy eo ny eo amboniny polaire. Polaire moa zany ohatran'ny fanaovanao andavanandro ihany. Voilà, mitana hafanana tsara ihany koa, pareil eo amin'ny 10€. Dia ny ambonin'izay ny polaire couche dia ny ambonin'izay ny veste de ski. Voilà, premier prix le izy fa mandeha ski moa zany somary lafolafo ihany dia le premier prix nalainay eo amin'ny 40€ le izy. Somary sady tsy tena stylé be fa juste hoe mba pratique le izy perméable no mitazona hafanana tsara. Dia voilà. Ny ambony dia ny ambany misy couche anankiroa. Tia ny ambany zany ohatran'ny bacolon be le izy fa mitana hafanana tsara le izy, tonga dia norme be. Dia lafolafo 20€. Dia avy eo misy ny pataloha eo ivelany pataloha eo ivelany ohatr'izao zany 20€ ihany koa vidiny, premier prix ihany koa. Dia avy eo misy ny gants, bien évidemment ho azy misy gants satria dia mianjera ianao dia tananao na anaty neige tsy mila gants ianao mba. Dia avy eo misy bakiraro zany mafana be tsy le bakiraro fetina mandenderaka ny tanàna ty fa tonga dia bakiraro tonga dia tena spécial. Dia misy ny visière ataonao kely mihitsy aloha sady indraindray misy an'ilay solomaso le izy, indraindray dia ohatrany tsy confortable, norme tsara. Tiako ilainy ty fa indraindray mantsy milatsaka be ny neige dia ilaina tsara. Misy karazany telo ny lunette misy catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Dia misy koa hoe tout temps na hoe ensoleillé. Dia tia nalaiko ty ensoleillé non tout temps ty amin'ny 45€ teo amin'ny Cosport. Voilà, dia misy koa ny cache-cou voilà raha poudreuse ny neige tena mila an'ity fa pratique ty. Voilà, tonga dia ao tsara. Voilà, atao amin'ny Red Store 12€ en promo. Dia plus important indrindra ty zafery ty tompoko, snowboard moa zany natao nefa tsy ski dia ianao dia enjenjera be foana ianao, marary ny fitombenanao. Ty zany miamortir les chocs ty rehefa mianjera ianao zany. Somary lafolafo ty fa mila misinvestir kely fa raha tsy izay dia vaky fitombenana. Eo amin'ny 34€ io ty. Rehefa vita ny ski zany dia rehefa mandehandeha en ville ianao dia tsy afaka manao an'ilay kiraro ski intsony ianao fa manao après ski. Ty zany ny après ski ty. Tao amin'ny Decathlon koa izy ty 12€. Fa ireo zavatra rehetra zany amin'ny promo daholo nangalana anazy fa rehefa solde ny tena mety ny vidanana azy. Fa ankoatran'izay manjary lafo be ao tour mety efa amin'ny 200€ eo ny akanjo fotsiny. Nefa avy eo mbola mila réserver remonté mécanique lafo be ihany koa. Dia avy eo mbola mila inona koa mba matériel, mbola mila manao location na matériel ianao. Iny moa zany efa nataonay tamin'ny internet. Dia avy eo koa mbola mila logement. Tena miakatra eo amin'ny tafiakatra eo amin'ny 700€ tonga ma ny coût an'le izy raha tsy diso zay zany raha hanao ski ianao zay zany raha hanao. Voilà, ny vidéo manaraka momba ny présentation les villes le vao miainga mihitsy le voyage zany ka hatrany amin'ny métro ka hatrany amin'ny
les villes et voilà, c'est tout. Zay zany ny vidéo manaraka de voilà, amanaraka indray.